ady any an-danitra, ady any an-danitra. Zay ny loha hevitra irantsika mandinika manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Arabaiko isika rehetrarehetra amin'ity maraina ity, tafahoana soamantsara isika no fitantanan'ny tompo antsika. Ampifaliana tokoa no iaonako aminao ary misaotra mandrakariva amin'ny fampahirizana izay atolotsika rehetra ho anay amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ny fiadanan'ny tompo hatrany ane anjaka ao am-ponao ary haninika ihany koa ny ankohonana izay misy anao. Iaraka hivavaka isika ankehitriny. Rainay ao izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho ny fitantananao ny fiainanay. Misaotra noho ny amin'ity maraina vaovao ity izay omenao anay, izay ho raisina ho tombotsoa lehibe avy aminao izahay. Tsy misy herinay na tanjakay fa noho ny fahasoavanao no matoy izao anay. Ankehitriny ary dia mahatsiaro izay ny tsy fahatanterahanay, mangataka tompo ny famelan-keloka izahay, mangataka ny fanadiovana ihany koa. Ka raha andinika ny teninao izahay, dia aoka ny fanena masina kosa hitoetra ty ambonay, azonay mahita fifaliana, azonay mandraindray ny taritalana izay iainanay amin'izao fiainana izao. Dia petraka tananao ary izao fotoana sy tindinika izao, mivavaka tononay isika tany amin'ny anarana Jesosy. Amen. Anomboantsika hatrany hatrany ny fiaraha-midinika dia ilay andinina atao tadidina no jerentsika. Josoa 10:11 ary tsy nisy andro tahaka azy, tahaka izany na tany aloha na tatao aoriana izay nihainoan'i Jehova ny feon'olona, fa Jehova niady ho an'i Israely. Ny mahafinaritra dia izao, Jehova miady ho antsika mandrakariva. Omaly isika dia nidinika ilay hoe komandin'ny miaramilan'i Jehova, izay nahitantsika fa Kristy kay ilay komandiny miaramilan'i Jehova niseho tamin'ny alalan'i Josoa. Teo amin'ny fotoana io dia tahaka Josoa, fahampahany amin'ny ady lehibe lavitra ilay ady izay natrehiny. Tahaka Josoa zany, fa ity ady ity dia ampahany amin'ilay ady lavitra ary efa ela nanomboka izany ady izany. Zao no voalaza amin'ny Apokalipsy nosoratan'ny apôstôly Jaona atao amin'ny Patmosy. Apokalipsy 2:20 ka 7. Dia zao no voalaza lehibe ka hatramin'ny 7. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjely kosa dia niady, nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, ary ny anjeliny koa miaraka nazera taminy. Ry mpiara-midinika namana, no fihainoan'Andriamanitra voary manan-tsaina izao tontolo izao ity, ary samy nomeny safidy malalaka. Io safidy io no atao hoe fepetra ilaina mba hahafahan'izy ireo mitia. Afaka misafidy ny tondra tena mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny voary rehetra na ny mifanohitra amin'izany. Indrisy, ino tokoa nisy anjely iray mahery indrindra, i Losifera, nikomy tamin'Andriamanitra ary nitaona anjely maro niaraka taminy. Zay ny voalaza eto, nisy ady tany an-danitra. Napahitana ny apôstôly Jaona zany toe-javatra izany, nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona. Ary miresaka mikasika ny ady ihany koa nefa ny mpaminany Isaia sy ny mpaminany Ezekely ao amin'ny Isaia 4:10 sy ny Ezekely 4:20 dia nampahitan'Andriamanitra izany ady izany ihany koa ireo mpaminany ireo. Ao amin'ny bokin'ny Isaia moa dia milaza izy ny amin'ny mpanjakany Babilôna, ary ao amin'ny bokin'ny Ezekely indray izy dia milaza izy ny mpanjakany Tiro. Zavatra misy eto dia betsaka mantsy ny olona mandinika fa
tao mahakasika ny mpanjakany Babilôna sy mpanjakany anankiray amin'ny tiro fotsiny zany toezavatra zany. Kanefa rehefa tena diniantsika ny fandehan'ny tantara dia tena azo lazaina hoe tena fanoharana mikasika ilay ady fifanandrinan'ny ady tany an-danitra ity toezavatra ity, satria ny voalaza amin'ny Isaia zao dia milaza hoe ambara ho tany an-danitra ny seza fiandrianany mpanjakany Babilôna amin'ny Isaia 7:10-7:11. Ary ny mpanjakany Tiro kosa voalaza amin'ny bokin'ny Ezekela 7:20 manomboka amin'ny 2:12 ka hatramin'ny 5:20 dia nitoetra tao Edena na Kerobima manaliko azy. Amin'ireo voalaza ireo dia maro tsisy na ny mpanjakany Babilôna zany tsy tany amin'ny seza fiandriana tany an-danitra, na ny mpanjakany Tiro zany tsy tany Edeny fa fanoharana amin'ilay ady no voalaza eto. Ireo dia satria fantatsika tsara fa tsy nisy mpanjaka teto an-tany ka hoe tsy nanan-tsiny, tsy nisy mpanjaka teto an-tany ka azo lazaina hoe nahatanteraka ny rafitra tsara rehetra tonga marika, fa noho izany dia zao manondro mihoatra lavitra ny fanjakany Babilôna sy Tiro ara-bako teny izany toezavatra zany. Zany hoe fanoharana zany hitantsika eto. Eto ny mpanjakany Babilôna dia manjary fanoharana ohatry ny fikomiana, ny fiambona ho mahavita zavatra. Zay inge voalaza amin'ny Isaia 7:20 manasantsika ny amin'ny Isaia 7:20. Isaia 7:20 ka ny 2:12 sy manaraka dia hoe endre latsaka avy tany an-danitra ianao rylay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa enjera amin'ny tany ianao rylay mpandripaka ny firenena. Ary ianao efa nanao nananakapo hoe any an-danitra no hiakarako, ary any ambony kintany avy Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, dia hipetrako amin'ny tendrombohitra fivoriana any am-parany aho. Maneho fanoharana ohatra ny fikomiana ny mpanjakany Babilôna eto. Ary eo amin'ny bokin'ny Ezekela indray ny mpanjakany Tiro dia maneho tandindro ilay mpanjaka izay miasa ny tontolo any an-danitra, niavonavona. Ary noho izay avonavona izay dia nikomy tamin'Andriamanitra izy. Ry mpiara-midinika namana, tany an-danitra no ny andohan'ilay ady. Ary ny mpaminany Daniela aza ao amin'ny Daniela 10 ka ny 2:12 dia nilaza izao teny izao manao hoe aroy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasaonao ny fonao ahalala sy hampahoro ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra dia reko ny teninao. Andriamanitra dia mandre mandrakariva ny teniko sy ny feon'ny tsirairay avy ny feon'ny zanany. Dia ary noho ny teninao dia avy aho. Fa ilay andriana ny mpanjakany Persia dia nanohatra ahy iraiky amin'ny 20 andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga hanampy ahy, ka dia izao ihany no sisa mijanona teo amin'ny mpanjakany Persia. Naseho tamin'ny alalan'i Daniela ireo voary any an-danitra mpikomy, dia ireo dia manakana mandrakariva ny fikasan'Andriamanitra tsy ho tanteraka eto amin'ity tany ity. Ry mpiara-midinika namana, misy fahavalo mandrakariva ny vahoakan'Andriamanitra. Tena misy ilay fifanandrinana eo amin'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy. Kanefa natrehan'izany toezavatra izany no nampahirezana ny Daniela manao hoe aza matahotra ry Daniela, aza matahotra, fa hatramin'ny fotoana izay ny tenenanao teo anatrehan'i Jehovah dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho. Misy ady, misy fifanandrinana, kanefa ny hatrehan'izany ady sy fifanandrinana zany tsy avelan'Andriamanitra ho irery ny zanany. Andriamanitra ne ampahiry antsika. Andriamanitra ne hitantana antsika tsirairay avy. Ka toy ny nataony tamin'ny omaly, ilay hitantana antsika, dia azontsika antoka fa ho ataony indray zany androany. Fa ny tiako fantatra fotsiny, tena misy ilay fifanandrinana lehibe hifanaovany tsara sy ny ratsy. Ady ara-panahy izy. Io natrehan'izany toezavatra zany nefa Andriamanitra tsy mamela antsika hiady. Araka ny andinina tao taty, Jehovah niady ho an'ny Israely, hiady ho anao izy amin'ity andro an'ity. Ndeha hivavaka azy kehitriny. Ray malalo, hifatrany an-danitra tokoa ny sin'ilay ady, ka nikomily ilay anjely anankiray. Kanefa ny tenao dia milaza fa tsy misy
toerana ho azy intsony tany an-danitra ka tena zera izy. Tsy toeran'ny olona mpiady lava ny any an-danitra ka tena zera izy. Andriamanitra ho ampio zahay manoloana ireo ady ny fiainanay, dia ianao kosa tsy avoy tsy hazaraka anay. Aoko tsapanay fa misy fahavalo ao anoloanay, kanefa aoko kosa ho resy lahatra izahay, hitsaka sahiry izahay, fa avy ianao hitoetra eo akaikinay, hiady ho anay. Dia mitahery anay amin'ity tontolo andro dia aza mahafoina mahasaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen.